tsy mety koa le fomba fampianarana eto Madagasikara tokony vaina le izy satria zao za marketing na fianarana ataoko am'izao nefa nampianarana valala sy totozy zay tany ampianarana dia tsy hitako hoe atao inona moa zany le valala sy totozy fitondrany kolonely no olo am'izay zany mitaky ny tombontsoany fa tsy mitaky fiovana ohatsy ny mpampianatsy marina fa marary ny mpampianatsy le andamin'ny tedilozimany zany fa le mpampianatra zany tsy mitaky hoe andao mbo ovana le fomba fampianarana eto Madagasikara hoe classe de terminale dia fa mahay mandidy an'iregny voalavo fotsifotsy regny ataondreo amin'ny université fa manahaky ategna moa rena tsy raha nandehan'izao université zao fa tamin'ny klasy ambany zany hoe lafa tsy mahay ny au clair de la ligne ve zany tsy mahay raha hoe ohatsy hoe mba atao raha fampianarana tena hoe malagasy tsy mba hovaina zany ohatra hoe ny guerre mondiale le guerre mondiale zany tsy tokony ho alaligny be koa fa hoe fantasy fotsiny hoe ato amin'ny 1914 iny nanomboka teny farana tamin'ny 1918 dia ny tena important amin'le guerre mondiale teo nisy malagasy nalefa tagny maramila malagasy dia mba hampahafantarina zay tokony ho zay izy io fa tsy hoe marina fa marary an'zareo ny ministera le zavatra takiny zareo fa le fiovana zany tsy zay raha zany le takiny zareo na manamarjona raha teny fa teriko moa zany tegna mahita ty toedrara amin'ity firenena ty fa zay mba sosokevitiko namana mpanao gazety ajaina fa dia misaotra besaky maka sitraka anao raha isika indray ny solotena manaraka be dia be nareo miteny hoe fa izy rahalanto tsy ray trano aloha zay ary tsy ray fokotany ary tsy niarana tory ihany koa fa rehefa maheno izy dia afaka miditra eo miarabanao eny tompoko somary mezaka amin'ny teny mafimafy kely ianao fa latsaka katerena mihitsy elo samy hafa mihitsy le hoe fanavaozana sy fanavaozana zany samy hafa fombahisan'izany fanovana ny tadiavana fa tsy hoe avaozana izy ina moa le olona tonga zay le dafo toka reto tsy fanavy atina reny eny mahalala ny jahazana université hoe ohatra misy fotsiny mo colonel za 47 batereo reny olona reny ohatra ny hafahafa ohatra ny fotsiny ty fanagagana fa aleo aveza le vola ohatra hoe volany sinapy sagagana oda mamery vola reny azany zany aty karamana ny malagasy hoe mena saitapy io zay mahita ny olona voka le nakazolany sinapy hita io hoe fa tsy hoe zany fataka zamaina vaza zany andray farany hoanareo talora tena talora zany mba anareo dereo manambady mba hanananareo zaza marangy taina tany fitezam-tenana dia atao koa dia ahafahanareo mametaka zaza amin'ny faharoana tena io zany ny andro tsara itsika ilany tena olona dia andro nahaterahany zay karaha miteraka tamin'ny fikorona zaza tao kiboa maka sitraka anao ho raisina indray ny antso manaraka mena sehatra betsaka ianareo ary tsy miandry ela rehefa tafiditra ao anatin'ny 03814 miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao afaka miteny avy hatrany efa miodina 30 seconda zao tsika sady miketrika ihany koa ny resaka fanatanjahantena moa ny teny eto zao amin'ny ankehitriny raha isika indray ny antso manaraka rany izy indray no antso tafiditra miarabanao allo manahoana maritsonina eny tompoko rahabary de fianarivo amranga miaraba ny andriamato rabary avy any fianarivo mbona ngehitiny kely arangany dia le amin'ny fitseto toerana ohatra ny mangataka lava tokony tsy atao an'izany reo fitonga fanjakany reo raha androany ve no mamboly voasary dia hitango amin'ny voniny raty tsy mbola any mihitsy aloha zao ny ataon'androany reo be da be le fitakiana ataony tsika manko mitaky an'izao tsy mbola any reo tsy mbola manao an'izany reo za raha rehetra misambotra an'ireo olona mpangalatra teo aloha reo fa tsika ohatrany aza maimaika fa lo izy asa miadana oatra betsaka maritsaonina maka sitrakanao ihany koa andriamato rabary avy any fianarivo ho raisika indray ny antso manaraka zay efa manana n'izay fahavononana izay tsy miandry ela ianareo arany tonga dia mitondra ny faneon-kevitra ihany koa ao anatin'ny fandarana dia ao amin'ny fandehany mivantana isika miarabanao eny tompoko efa tafiditra zao ianao dia niala indray ianao
raisika indray ny antso manaraka arany miarabanao arany eny tompoko manao tompoko miarabanao iza dia vaiza tompoko ewa madame fana avy aty Majunga foana miarabantsika avy any Mahajanga miarabanareo amin'ny Cool FM dia miarabana voaka malagasy manaraka ny fandarana zao maraina zao tena marina mihitsy nefa fanazavana teo zava-dehibe tamintsika voaka malagasy aloha dia nafandrajonelana nelandrajoela tamin'ny fitondrana fa tena mafampironana azo atsika izy zava-dehibe dia ambelao mba hiasa milamina le fitondram-panjakana fa ao anatin'ny ray volana ve izy tondrana dia aiza moa no raha ny tena marina hoe fampandehanany raha zany tena hoe asan'izao fitondrana zao fa fitakina be dia alina fa tokony avela mba hiasa aloha le fitondram-panjakana fa ina moa zavatra mbola vita anatin'ny ray volana ve dia fitakina fa maro be mba avelao aloha mba hiasa le fitondram-panjakana dia manarakaraka an'izay koa dia tena misaotra betsaka le fitondram-panjakana ny filohan'ny fitsarana ny premier ministre ny filoham-panjakana aloha amin'izao tena manara-maso akaiky mihitsy amin'ilay zavatra tsy mety rehetra tamin'ny fitondrana teto amin'ny fa le voaka madinika foana no mahatingatra fa le voaka le vaventy zany tsy tapitra anaty arato mihitsy dia misaotra betsaka fa raha ohatra ao mandeha ara-dalàna ohatr'izao le fitsarana mba hafa mba tena mandeha milamina tamin'izay ty firenetsika zao ne mahantra amboniny arena ny voaka malagasy dia misaotra betsaka tompoko makasitraka anao ihany koa ny solotenantsika avy any faritry boeny bolonga salasa 3467 854 vovoka vitsivitsy afaka amin'ny teny avy hatrany ianao tonga dia fanehoan-kevitra hoentina lasa izy aloha raisina indray manaraka arany miarabanao salama eny tompoko ny fanehoan-kevitra zany misy Pierre dia avy titulaire andray matopiera avy any titulaire ny fanehoan-kevitra aloha zany dia zao hoe amin'ny raharam-pirenena toy zany tsy tia tsika mila fanovana ka fanovana zany zany aty amin'ny famokarana zany fambolena tahaka ny tamin'ny deuxième république dia didiratsiraky zany nanao naka tracteur dia nanao ohatrany manahaka général reny dia zarainy zany mba hanao zany mba zarainy mpamboly dia izay mpamboly zany dia manao zany zavatra kely zany hoe mpamboly zany hatantarahana ny mpambolena satria tsika zany mbola ao zao anao lasa indray ve ianao ao raisina indray ary ny antso manaraka zay antso tafiditra tonga dia tsy miandrely ianareo fa tonga dia raisina avy hatrany ao anatin'ny 038 14 882 24 sy ny 32 12 888 19 miarabanao eny tompoko zay moa zany tena raha mitsetiany dia mino resaka hoe fanavozana sy fanovana ty moa zany tena ohatrany mba mampalelo amin'ilay olona io tamin'ny 2009 tsy anatikatra taona fa tamin'izany ndraiky teteza mihitsy zara tokolo taona telo taona dia hitazana dia lasa 5 taona ny farany zavatra tsy vita moramora io zavatra io ary tsy azo atao asa mikoropa io maramila miaraka amintsika eo militaro civil tsika tena marina fa hita misy ary misongadina fa makarary fony olona mihitsy mba matazana ny sasany hoe eo no miaraka eo nefa an'izao le premier ministre kosa na président tsy afaka hiaraka miasa amin'olona tsy fatany fa tsy maintsy mafatafatany ahoana sy ahoana ty olona ty vao afaka miara-miasa tsy maintsy mifankalala amin'izany ihany koa izy fa tsy hoe ataoko totoako ny fitondrany ty fitondrany ty zany mba zara hoe mba tena tsikona voalohany tena manaraka dia hoe le izy dia mba tena mandinitsika tomisaka fifidianana ho avy manaraka dia mba tena tsikona dian'izao mihitsy hoe mba sivy seni anankiroa eto amin'ity Madagasikara ty ohatra hoe seni anankiray eton'ny FFKM sy fiangonana fonona samihafa manisa vato dia ny seni be maramila daholo manao azy loma karazana maramila maro be ireo dia amin'izay fotoana izay rehefa mivoaka ny rapport direction dia miaraka manisy dia ampitovy amin'izay fotoana izay tsy mivadibady intsony fa ala-baty koa ny zavatra io raha vao tsy manao izay zavatra itsika zany mba tena tsy tena mihitsy satria mampalelo ary ny tena farany farany dia ty resaka hoe fivantety dia tsy olona tena ala mihitsy aty fa ndrano ny jiro zao dia efa mba mandeha tsara ndrano efa mba misimisy amin'izay maraina efa mba zava-dehibe zany efa fivana sy fanovana zany amin'naiky dia tsotra betsaka tompoko makasitraka anao ihany koa zay solotenantsika
Tondra n'izay fanehoan-kevitra zay io manko tsisy fahagagany io e fa manohy ny asa ihany. Raha isika avy hatrany ny 33-24 rarany miarabanao. Eno a zavatra tiako tenenina voalohany aloha dia miteny izay dia tsotra. Za zany nafaly aloha dia miala duel sy mivongona. Dia ny zavatra nitakiko koa leo an'ileo 8 cm satria 8 cm iny natao fitaovana nentina nangorona karena teto. Dia za zany tsy tia an'ilay frantsay tia ny vahoaka ny tsy tiako fa ilay politika frantsay. Dia za koa zany zay zany angatahako amin'ny mpitondra amin'ny teteza mita amin'izao io hoe elao ohatran'ny fahasambo mihitsy zany fiarahana amin'ny frantsay zany. Ary zay ary ny mahatonga anay tena laony an'ilay gendarme satria ohatrany hoe lombolombon'ny frantsay zany tomby hoe mbola manjanaka anay foana efa tia mitonjato fa firy. Dia zay zany no tiako tenenina dia ajanony daholo aloha ny concours na police na gendarme ajanony daholo mihitsy aloha fa hatreo le teteza mita dia mba nangavy anao roa taona ihany ny teteza mitanao fa aza atao mitatra fa ny zavatra tena goavana fotsiny vonjena aloha miala sahirana aloha vonjena mifampianarana mijiro sy rano ary ny fahasalamana sy ny fandriampahalemana. Ireo aloha lalaovinao anatin'ny fanaovana fitsarana fangoronana ny mpangory karena tsara ohatrany amin'ny fotony ohatran'ilay nitsaka mpangalatra koa mihitsy ireo dinio hatrany dia faizo dia alaivo daholo zay fananana azondreo amin'ny tsiaka-dalàna nangoronana ny volam-bahoaka teto dia ataovy fananam-panjakana dia ataovy sekoly ataovy hôpitaly ataovy an'izay zavatra hita fa maso azy. Ireo fananana nampiasaina tao amin'ny jirama zay nangoronana ny volam-bahoaka tao na tonga mifantana na tonga nampiongana an'ilay teo aloha io alaivo daholo dia ampiasao ampodinana ny jirama io satria fananam-bahoaka efa be ny azondreo dia tokony tsy anjahana tsaka kosa vahiny nampiasa ny fitaovana teo fongoretra amin'ny fakany koa ny kolokolo sy ny zavatra nataony tao ahafahana manadinao. Diovy Madagasikara zay ny anangatahako aminao diovy Madagasikara fongory daholo zay mandoto azy dia hoeto ny teteza mitanao makany amin'ny fifidianana mietsiketsy daholo anao politika hiatrika fifidianana tsika afaka rotaona fa mino fa tsy zay mamiaka-milanao mahay mandray baiko avy amin'ny vahoaka hoe rotaona menanao ao dia rotaona tanterao amin'izay aza mieritreritra zavatra tsy vita izy dia park zany amin'ny masain-draza marorika le akizy dia miteny an'izany izy tsy mbola asanao zany fa zay tokony ataonao any aloha analana ny ala sahirana dia mandehana any amin'ny fifidianana sotra. Mahakasitrakanao ihany koa zay ny solotenantsika avy any Ambohimankakely. Raha isika indray ny lalam-pirenena faharoa zany aty aminay Ambohimanga roa samy hafa be zany fanipaka be mihitsy zany samy Ambohimangy. Raha isika indray ny antso manaraka arany tsy miandrely ianao tonga dia miteny avy hatrany 3405. Eny tompoko. Salama tompoko. Iza dia vaiza tompoko. Raha avy aty Larobekambolo. Eny tompoko. Fanipotevitra kely makasy le teny Avolomaly. Naneta kely le hoe ilatsaka ve le manam-pahefana amin'izao fotoana rehefa tonga fifidianana le fidim-bahoaka. Tsy mitonirako an'izay le hoe miala ao anatin'ny enim-bolana ako fa ilay fotoam-piasana mihitsy ve so izy fiatraikany any anatin'ilay fifidianana raha toaka tonga amin'izay tokoa isika. Ny fanarana ve zany dia ambolohany sa ny filan-kevitra nasionaly no mety hamaritra an'izany. Faharoa le atao hoe conférence de presse na inona malaza sokoa aminareo mahay an'izay kokoa maninona moa izy io raha averina tahaka tany aloha tany tany any amin'ny repoblika tany aloha tany hoe rehefa hanasa mpanao gazety ny fitondram-panjakana dia tsy hakanavana ny fandraisana anjara. Misy ao TVM, misy ao Cool FM, misy ao Viva, misy ao Fahazavana sy ny sisa. So manko tahaka amin'ny teo aloha ihany ny zavatra mety hita raha sahala amin'izao mety mandeha hoe ndao fa mpanao gazety voafantina no miatrika an'le hoadidina ary olona efa voasingana ihany koa no maneho hevitra. Tsy sanatria akory fanakiana zany fa tena ampitiavana be
makasitraka Cool FM alefa maramita. Makasitraka ny solotenantsika avy etsy amin'ny faritra Alarobia ambony loha tondra an'izay tsara ho fantatr'izay. Manaraka indray. Miarabanao. Salama tompoko. Eny tompoko. Allô. Hoe to fanehoan-kevitra anao izy dia vaiza tompoko. Allô. Efa ao enao zao io. Mba aneo hevitra kely aloha misaotranareo Cool FM ao aloha misy anehoana hevitra. Fa ny zavatra hoe anay ity avy ety Ahorombe manko ty miasa ty distrika Trosy. Amin'ny resaka délestage ty raha ny virony anay ty zany délestage efa ho 3 volana zay. Dia mba manaitra ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay zany anay. Satria efa teo amin'ny fitondrana teo aloha efa tsy namely igny dia efa nanjaitra ny délestage taty Ahorombe taty tampon-tanànany Osy. Dia ny tianay ho tenenina zany dia izao amin'ny resaka politika ty. Amin'ny resaka valifaty politika io zany tsy izerevanay anazy ohatrany nataony teo aloha ihany zany ataony zalahy io raha fizerinay fa nay tsy mahakasika politika ohatrany tokotimo zao nay ty ohatrany efa mamory olo efa manao karazana pré-campagne zany zalahy reo. Dia io valifaty politika io zany raha io no ataontsika eto Madagasikara io dia tsy zavatra anjariny eto fa tokony famela zany dia zay zany tena tokony ho izy zay. Fa io zao zalahy ny Andry Rajoelina regny aby zao no mitondra ao. Misy efa nilefa tany ivelany any zao anatin'ny gouvernemanta io. Efa nilefa tany 4 taona izy dia vao avy eto izy tonga dia efa mieritseritsy hoe tsika nataony an'izao. Iny fitondrana fa tsy namely igny efa tokany hoe ny fiaona le pirenena io zany ny atao dia mifamela. Io moa izay nangalatsy moa zany hoe izay namafriry dia izay nitadio izy fa le fanamborana olo hoe aty série ty zany ohatrany anay aty amin'ny distrika Nosy aloha zao ny efa mampandry efa tena famtarika olona mihitsy izy efa mahazo olo izy ka. Zay zany tianay ambara fa ty délestage ty aty Osy ty zany mba tsindrianay hoe mbo misy mpitondra fanjakana ihany zay niany. Tamin'ny Andry Rajoelina manko efa sy niheno io dia mba mifitondrana amin'izao zany mba hitarainanay aty hoe efa tsy rariny tsony zany délestage aty Ahorombe ty. Makasitraka anao. Raisina indray raha manaraka ndray antso roa alohantsika alohan'ny idirantsika anatina faingo. Iza ny antso tafiditra ao arany. Miaraba anao. Allô? Miaraba tompoko. Madame Fensoa avy aty Anosy le miantso eny tompoko. Amarikely an'ilay zokilahy teo milazany hoe valifaty politika. Aoka kosa aloha azava fa tsy resaka valifaty politika fa raha olona fantatra zao kosa ve fa nanao meloka dia ho avela iriry eny fotsiny. Izy manko tsy hoe famaizana an'ilay olona nanao meloka le izy fa koa hanatra ho an'ny hafa hoe tsy azo atao ary enjehan'ny lalàna ny mangalatra ny harem-pirenena. Enjehan'ny lalàna ny manao kolikoly sy ny fampiasana influence amina trafic d'influence. Ka aokare esory ao anatin'ny sainareo ho vai le toe-tsaina fa izay le nangatahan'ny PRRM omaly hoe miainga amin'ny tsirairay le fanivana toe-tsaina mila manova toe-tsaina dikan'izany tsy hoe rehefa enjehana noho ny lalàna ianao dia manao valifaty izay. Saotra tompoko. Makasitraka Madame Fensoa ihany koa tao anatin'izay tsara ho fantatra izay. Ny sondrobidy ihany koa zany ny henombe niakatra eo amin'ny 2 eo raha toa ka 5 sy ray alina izany teo aloha dia niakatra 7 sy ray alina ho amin'ny ankehitriny dia miakatra zany ny vidin'ny henomby eo amin'izao fotoana izao. Mangony fotsiny menan'ireo mpitsabo sy ny maro isan-karazany zany hoe raha anaovana lekady zany raha miainga any amin'ilay 7 sy 4 alina izy mandrapahatonga ilay izy any anatin'ilay tsenan'ilay olona efa tafiakatra 2 alina. Raha isika aloha ny antso tafiditra manaraka. Miarabanao. Miaraba tompoko. Miavatra Rafaly avy ety Antsirabe tompoko. Miarava antsika avy any faritry Vakinakaratra. Ihany tompoko. Ny afatra voalohany aloha izay mba ho apetrako aloha dia mba tsiaro ambavaka ny fitondrana mahefa amin'izao fotoana izao. Manarakaraka izany dia ny zavatra tokony ataon'ny FFKM aloha dia ny hoe finoa aloha le onjam-peo anao tokony hisy aloha ny fibebahana faobe raha Madagasikara
zay aloha zany milohan'io le fikolom-pirenena io a mba afatra ho an'ireo ray aman-dreny ara-panahy sy zoky ara-panahy rehetra hoe ataovy aloha ny fibebahana fao be era Madagasikara isam-paritra zany. Faharoa manarakarak'izay a omena sehatra voalohany indrindra amin'izao fanovana izao a ny tantsaha, ny mpamboly a, ny piopy a, ny mpanjono dia ny mpanao asa tanana. Reo aloha zany dia tena hoe omena sehatra manokana mihitsy ireo raha ny fahitako azy satria any amin'ireo maro anisa manerana ny Madagasikara. Manarakarak'izany a ato amin'ny zokiolona mpandray fisotroana ronono ohatranay mpiasa mpanjakana zany fonctionnaire retraité taizany misy olona 37 ans de service 7,4 ariary ny fisotroana ronono raisiny. Ka eto mba miangavy indrindra manokana ny colonel Mikael satria ao anatin'ny 10 alin-dahy izy mahafantatra tsara ny andraikitsiny zany atao hoe mpiasa mpanjakana mba jereo manokana tompoko. Indrindra ireo le ELD rehetrarehetra 5 alina 9 alina zany ingeny akamaroan'ny fisotroana raisin'ireo fonctionnaire reo zany izay ny patronal moa tsy mandony sarra dia ny mpiasa ny manjary lasa voasady ao anatin'le izy. Ny fahatelo manarak'izay a ny valifaty politika tsy misy fa zay manao ratsy na iza zay mamafy tadio dia zay mamafy rivotra tsy maintsy mijinja tadio izy na iza ary rehefa tsy bebaka koa ireo olona le mpitondra teo aloha ireo a dia ho loza no azo azy sy mitaranana satria